Haleluya. Dawartsika ivavaka iray fo iray saina hitondram-bavaka izao fotoana izao hiaraka hitsangana isika ivavaka. Sandrato amin'ny lanitra ny tananao dia mifafaha ianao. Ry Jesosy Kristy tomponay eo amin'ny tera sy mankalaza ny anaranao izay. Ianao no isaorana, ianao no mena voninahitra amin'ny zavatra rehetra. Dia rainay ianao ankalazaina ankehitriny Tompo dia tafaverina eto izay tsiraray avy. Anao ny fanompoana ianao, hideranao, hanome voninahitra anao, hanandratra anao, hiay ny teninao, hanompo anao amin'ny fitondrana ny fanatitra sy fafolo fitahina. Apetraka eo am-pelantananao izay rehetra atao eto. Tahaka ny tahinao ny fotoana tamin'ny maraina, no angatahanay ny mbola hitohizany izany fanambinana sy ny fitahinao ny fanompoana sy ataona eto. Mbola lavraro tanteraka soamatsara. Ny fanatrehanao Jesosy eo, ny fanatrehanao fanamasinao, ny fanatrehanao Andriamanitra ray eo, no ilainay ary ho tianay mbola hitohy atsapa izahay. Hafa mihitsy rehefa eo ianao. Matoky izahay Tompo, fa hitasy hanampy anay tsiraray avy eto amin'ity toerana ity ianao. Amin'ny anaranao Jesosy nanao fanisany vavaka izany, mankasitraka anao izay. Ianao no Alfa sy Omega, misaotra anao zahay, mendrika terainy anao. Averitsika ihany, ianao no Alfa. Ianao no Alfa sy Omega, misaotra anao zahay, mendrika terainy anao. Atolotsay. Atulzai, Hallelujah, Hallelujah. Na misy tsy manao Hallelujah. Aleo mba fadimy manao Hallelujah atsika. Zay tombony pasteur dia manao Hallelujah. Ao avy ato, ampovoany, amin'ny sisiny ato, miaraka atsika jiaby mitsangana dia manao Hallelujah mafy be voninahitra Andriamanitra. Saotra to, masoa toerana. Hallelujah. Deran'ny Tompo atsika. Sauf pare iteran'Andriamanitra. Tovy ambony tanana zay pare vonina iteran'ny Tompo. Ataontsika ilay teny hoe misy. Ao somary vahinareo. Tao fanaovana anazy tsara. Hallelujah. Mialatsiny aloha fa avarabaratsany somary mafampana ny fiderana. Ataontsika mafana ihany koa ny fiderantsika ny Tompo androany. Ataovy Hallelujah mafana voninahitra Andriamanitra. Hallelujah. Ao anatin'ny hira ny afatra ho anao, fampaherezanao anao, mahereza ianao. Hallelujah. 8:30 lay teny hoe Misia. Hallelujah. Miaraka atsika. Passo di pasteur. Awa. Mafi.
Tempunata de mar. Aleluia. Pare manof, haleluya, mape. Haleluya. Aversika de madenir. Awar. Lepa tiaka mape. Awar atika. Fahafahana eo aminao. Ega nefa ho tonga aminao ny fahasitrana, ho tonga aminao ny fitahina, ho tonga aminao any fanesena, ho tonga aminao any izay rehetra ilainao amin'ny anaran'i Jesosy. Haleluya.
Aleluia! Mafiry mino zany tonga eto amin'ity toerana ity. Mahery anao ty fijoroana fahavolombelona anankiray. Vonona iaino ve no? Marina ilay ambaran'hira hoe mitenena hoe misia dia misy tokoa. Saorana tompo a, pastera moa mananjanaka anankitelo. Telo zany amin'izao. Saorana tompo aloha zany. Dia teo amin'ilay zanakanay fahatelo zany mbola tsisy. Fa namonjy fivoriana fifidianana BCP taty ahako taty Antananarivo dia nandeha teny Ambodisotry dia nividy lamban-jaza. Zaza mbola tsisy. Ny voalohany zaza lehilahy Elnisy ny anarany, ilay faharoa zaza vehivavy Elsaron, dia ilay fahatelo Osana. Netany Ambodisotry ohatrina metatra mezan'ilay mpivarotra moa antena satria lehilahy be mandeha mividy lamban-jaza natao complet, natao couleur-na frère kely. Tonga tany an-trano tany Sambava navoaka aiza ny voandalana ho sera navoaka reto ny voandalana inona reto ho sera. Lamban-jaza fahatelo zanakatsika teo meny tompo satria za fa nitondram-bavaka hoe Jesosy eo zanaka voalohany ataovy lehilahy mba misy mitendry zava-maneno ohatran'ireto frère reto ao l'eglizy. Fahatelo faharoa ataovy vehivavy dia fahatelo ty koa Jesosy ataovy lehilahy ihany koa ny fahatelo manaraka. Nandeha ny volana nipetraka ny zaza, nandeha teo ny volana nandeha teo a dia sera hoe zaho zay tsy maniry zaza lehilahy aloha fa nangatahako mba zaza vehivavy. Aleo vehivavy maromaro ozy toy izay ny lehilahy. Dia oziko hoe nenao zany fa nenaisy Jesosy efa vita resaka tany Antananarivo. Asio aleloha mafy e. Aleluia. Dia ser za tsy mino an'io aho, tsy mino an'io. Dia raha tsy mino renao dia ndao manao écho anareo dia nandeha nanao écho. Tany amin'ny écho tany falifaly rasera avy ihany nitondra an'ilay valin'ilay écho. Zaho ao an-trano pampanisy tiozy vakika jereny teny frantsay daholo aloha lery aloha re nahita tao amin'izay hoe zaza vehivavy le ao. Dia oziko hoe tsy marina ty naveriko amina etoany fa tsy marina io anao ve mahay anao ny dokotera ozy. Dia oziko hoe mino aho fa zay nitononiko tamin'ny tompo a dia izay no ataony. Nandeha indray ny volana tsy haiko firy volana taty afara dia za moa efa mitazona foana hoe lehilahy io sera manao vehivavy io dia inona mpirofomenao fa vehivavy izy. Hitanao izy atao anatin'ny tia maka plasin'ny tsy haiko hoe aiza plasin'ilay zaza lehilahy na zaza vehivavy fa hoe maka plasin'ny any amin'ny vehivavy ilay zaza dia navitondrako anazy ty arô izy dia mitovy an'ilay raiky tamin'ny faharoa teo ihany a. Zaho izy tena sira fa vehivavy mihitsy izy dia. Dia nanao écho fanondroany indray zareo sy madama an'ilay lehibe paritra anay moa pasteur Charles ndeha tany izy mirahavavy verina avy any mbola ohatran'ilay teo ihany. Dia ianao ty pasteur ozy tena tsy mba mino mihitsy ianao. Dia zay raintsika tsy mino na ianao na izaho fa za mino a fa zay tenerina amin'i Jesosy a dia izay no ataony. Mafimafy ny aleloia. Aleluia. Dia namboariko indray ary ny anarany valimbavaka fanambiana tsoa hira Osana. Dia hitanao za dia ozy izy anarana vehivavy zany Osana zany hira zany anarana sera zany io tsy sera io fa frère io. Aleluia. Dia valo moa le avy tany iny le faharoa iny dia mbola zay ihany roa andro tsy terahana. Dia eo tanàna moa zany misy le renin-jaza tena mahay zany zay tsy vitan'ny hôpitaly ihany vitany tena mahay. Dia nandeha tany zareo hoe mba atao masazy zany. Dia ozy le za teo tamin'izay nanatsika teo dia ozy le mpanao masazy vehivavy kely ty zanakanareo ty dada ozy e. Dia ozy ke tsy mahay ianao tsy mahay mila mianatra ianao fa tsy mahay.
Teo izy anao nge pasteur tsy hainao mahakasiky ny fiterahana sy raha zany fa baiboly ny hainao. Teo izy hoe haiko Jesosy nametsaka anio fa lehilahy io fa tsy vehivavy. Tena vehivavy ty pasteur, tena vehivavy. De oziko hoe ndao ary tsy araka aminareo hiteraka any fa hijanona tao trano. Ka atsoy aho koa fa za miteny aminareo rehefa mivoaka io hitanareo fa lehilahy io mivoaka avy eo. Sio alleluia. Alleluia. De le zay moa naka rasazy manokana zany am'le hiteraka de io rasazy io mbola tompy teny fata vehivavy kely izy tia vehivavy kely gaga ray herintaona amin'ity volana ty moa zany zaza io. Alleluia. Niantso am'izay zareo avy any vo niantso raisiko telefona maheno feona zazakely mitomany oziko hoe tsy feona zazakely vehivavy zany fa zazakely lehilahy. Alleluia. De ozy matamy pasteur be lehibe paritra anay tena mahery ny vavaka anao pasteur izy fa tena niova le izy. Akory nareo zay oza andreo mifamatsy raha volan'ny pasteur nareo izy tsy marina izy ino za gaga zara niova. De ozy le rasazy vahoana diso ve zany atram'izay ozy le rasazy mpanao iko hoe mbola tsy ary nandisona mihitsy zavatra nataoko fa tam'ty zanaky pasteur anankiray ty ozy tena hafa mihitsy izy ty fa naninona nga ozy. De ozy sera hoe tsy zany manko fa izy efa nitonam-bavaka hoe ataovy lehilahy Jesosy io de tena niova tokoa le izy. Alleluia. Ka za mampahery atsika eto amin'ity toerany ty zay tonononao am' Jesosy amin'ny alalan'ny vavaka de minoa ianao fa ho tonga aminao ho tanteraka aminao ho ataon'Andriamanitra eo fiainanao de raha ho Andriamanitra ny amin'izany. Halleluia. Zay mino za manao halleluia mafy be. Farany ty vavaka ao ny tenin'Andriamanitra atsika. Alleluia. Androso hianatra ny tenin'Andriamanitra isika mangataka amin'ny tompo itsika mba hotazomy tanan'ny tompo aneny ranorana tsy latsaka raha tsy tonga ny antranonao ianao. Ataovy amaina mafy be izay. Endrika fampianarana an-tranomonao endriky ny fitoriana ny teny isaky ny alahady hariva toy izao loha hevitra entina aminao ny herin'ny fatahorana an Jehova. Averiko indray ny herin'ny fatahorana an Jehova. Inona tsara hoe azafady? Afaka itsika avy hatrany reto andinitsoratra masina vitsivitsy reto. Salamo fahasivy ambin'ny folo. Salamo fahasivy ambin'ny folo andininy fahasivy. Toy izao nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Madio ny fatahorana an Jehova maharitra mandrakizay. Ndao veritsika isa roa telo. Madio ny fatahorana an Jehova maharitra mandrakizay. Ho teneniko avy hatrany ny fanambarana azon'ny tompo menantsika amin'io teny io ny zavatra madio ihany no afaka manadio anao. Averiko indray ny zavatra madio ihany no afaka anadio anao. Koa raha miteny ten'Andriamanitra sabatra madio po fa izy no ahita an'Andriamanitra ahoana ny atonga anao hanana fahadiovam-po marina ao ny ran'i Jesosy ao ny tenin'Andriamanitra fa na dia ao aza ny tenin'Andriamanitra na dia ao aza ny ran'i Jesosy ny fatahorana an Jehova no tena ahatonga anao hanana fiainana madio hatrany an-tamponto hatrany am-paladia. Te adio ve ianao? Mila zavatra anankiray ianao anadio anao. Zavatra iray izay lazain'ny ten'Andriamanitra madio dia ny fatahorana an Jehova. Zay no hitantsika olona tsy mety manana fahadiovam-po. Araitsanga alohan'ny fitsaran'i Kristy itsika. Raha tianana fahadiovam-po mihitsy ianao. Miresaka tsika tamin'ny maraina mahakasika ny fihavanana fahaizana mamela heloka. Fa ny olona tena mahay mamela heloka, ny hery anankiray afaka hanosika anao hamela heloka dia ny fatahorana an'Andriamanitra.
ny tsy fampiny fatahoran'Andriamanitra dia mahatonga ny kristianina namaivan-danja ny fahaizana mamindra fo sy mamela heloka ny hafa. Hitanao zany any amin'ny Matteo 10:17 ka hatramin'ny 5:20. Hotoizantsika ny famakian-teny Filipiana 2:2-2:20. Filipiana 2:2-2:20. Filipiana 2:2-2:20. 2:20. Koa amin'izany ry malala takina nikenareo mandrakarivo fontsy mbola teo aminareo ihany fa ankehitriny dia bebe kokoa aza raha tsy eo miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra atateraka ny famonjena anareo. Mila miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra isika mba atateraka ny famonjena antsika. Mila miasa amin'inona hoe mba raha te ho voavonjy ianao. Baiboly teniteny fa izay mahatratra amin'ny farany no vonjeny, ahoana ny atonganao aharitra ka ho vonjeny? Mila miasa amin'ny tahotra sy ny ovitra. Apokalipsy 7:7-5. Apokalipsy 7:7-5. Anisy eo ny voaka avy teo amin'ny seza fiandrian'Andriamanitra ka hoe mideranjo ianareo ianareo mpanompony rehetra dia ianareo izay matahotra azy na kely na lehibe. Haleloia. Mpanompony rehetra miresaka amin'ireo olona ao an-danitra izy. Ireo mpanompony rehetra. Amena sa tsy amena? Ireo mpanompony rehetra dia lazainy manao hoe midera ianareo mpanompony rehetra dia ianareo izay matahotra an Jehova. Ireo mpanompony rehetra ireo izay tonga any an-tany. Izy tsy miteny ianareo izay tia azy, ianareo izay madio fo, ianareo izay manam-pitiavana, fa ianareo izay matahotra an Jehova. Haleluia. Mitsingany mihitsy, tsisy resaka mihitsy ao na dia miteny ary Paoly apôstôly hoe ny fitiavana lehibe indrindra, ny fitiavana maharitra mandrakizay. Fa Jesosy izay niteny tamin'ny alalan'ny Jaona fanambarana farany dia hoy izy hoe ianareo mpanompony dia ianareo matahotra an Jehova. Teo tonga any an-danitra ve ianao? Teo tafety tao an-danitra ve ianao? Aza dino, aza maivanina fa mila lehilahy vehivavy matahotra azy ny tompo. Teraina ny tompo. Farany Apokalipsy 7:9-5. Apokalipsy 7:9-5 amin'ny anaran'i Jesosy eo amin'ny andininy 5. Ary hitako fahendry nisy anjely iray nidina teo foan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samihafa fiteny ary ny olona rehetra manao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'i Jehova ka omeo voninahitra izy. Fa tonga ny andro fitsarany miankofa eo amin'izay nanao ny lanitra sy ny tany-dranomasina ary ny loharano. Tika ianao mba hifantoka. Amena sa tsy amena? Teneny leo akaikinao, aza miaina ny filatsaky ny orana fa mifatohy fotsiny. Tsy tonga mpanan-karena ianao raha tsy latsaky orana io. Ho mosary Madagasikara raha tsy latsaky orana io. Mandora amin'ny tsilany ianao raha ohatra ka tsy latsaky orana io. Ka aza miraharaha na hilatsaky io fa efa teny mandatsaka andrano amin'ny tsara fanahy sy ny ratsy fanahy izy. Matoa milatsaka io dia tsara fanahy zay tsiky. Amena sa tsy amena? Afaka hanome toky avy ianao fa tsy vaky loha mihitsy ianao raha hilatsaka ary orana io. Atsaka anao mitandra hanome toky ahy ianao. Ao ary a. Ny hery ny fatahorana an Jehova. Ndao miherintsika ny hery ny fatahorana an Jehova. Nomena ny safidianiko manokana itya araky ny fatakarako fa ny fatahorana an Jehova dia hery anankiray. Ary tsy hery fotsiny io, hery lehibe ny fatahorana an Jehova. Raha manaiky an'izany no dia tiako mba hiteran'ny tompo. Tsy hanana hery any ivelany intsony ianao hanosika anao. Tsy tady hery hafa any ivelany ianao. Na hoe mivavao pasteur eto ambavaka ao fa manana hery ao anaty ianao hanosika anao handroso no ny fatahorana an Jehova satria ny tena hery ny famonjena dia tsy ny famelan-keloka, tsy ny fanamarinana antsika fotsiny fa ny tena fiovam-po tanteraka mihitsy. Izany hoe ny toetra vaovao izay no avaozy ny fanahy masina. Aleloia. Raha te hijoro ianao, raha te handresy ny fahotana ianao, ny olona voavonjy tsy hoe voavela heloka fotsiny, ny olona voavonjy tsy hoe nandray fanamarinana fa ny olona tena voavonjy dia ny olona nateraka indray, ny olona tena voavonjy dia ny olona niova fo. Aleloia. Aleloia.
izay mahatonga ny Davida miteny any amin'ny Salamo 1:5 izy dia miteny hoe mamindrafo amiko Andriamanitra mamela ny heliko ary hoy izy manao hoe amorony fo madio aho avao ziorina marina ny fanahy ato amiko. Halleluja. Izany hoe mila toetra mandresy amin'ny toetra isika. Halleluja. Tsy mahay manoto izy satria ny toetran'Andriamanitra no ao aminy, ny fon'Andriamanitra ao aminy. Aza dino tsara fa raha tiatsika andresy isika dia tsy mandresy amin'ny vavaka fotsiny, tsika tsy mandresy amin'ny hira fiderana fotsiny fa mandresy isika amin'ny lalan'ny toetra. Koa ny fatahorana an'Andriamanitra dia toetra vokatry ny fanahy masina, toetra ao anatinao. Halleluja. Miteny aminao tsisy fomba ahafahanao mahatra, tsisy fomba ahafahanao mandresy ny fakapanahy raha tsy ao anatinao ny fatahorana an' Jehova. Ery io satria ny batisa amin'ny fanahy masina izay nampatana an' Jesosy atsika dia miteny izy fa aza miala ao Jerosalema mandra-panafiana ery anareo avy any amin'ny avo. Andao ventsika mandra-panafiana ery anareo avy any amin'ny avo. Ny batisa amin'ny fanahy masina dinomena mba atonga anao hitafy ery. Hitafy ery. Hitafy ery. Halleluja. Asan'ny Apôstôly 2:9 dia miteny azo ery anareo amin'ny latsaha fanahy masina aminareo. Io fanahy masina izay mameno anao io dia voalaza ao amin'ny Isaia 1:2. Isaia 1:2. Ary ny fanahin'i Jehova hitoetra aminy dia ny fanahy ny fahendrena sy ny fahazava-tsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina sy ny faherezana, fanahy ny fahalalana sy ny fatahorana an' Jehova. Halleluja. Halleluja. Azo ery ianao noho ny fanahy masina ao anatinao. Tafiana ery ianao noho ny fanahy masina ao anatinao. Fa io ilay fanahy masina io dia voalaza fanahy fiton'Andriamanitra anankiray amin'izany fanahy ny fatahorana an' Jehova. Azo ery ianao tonga olona mahajoro ianao. Amen sa tsy amen? Andresy fakapanahy ianao. Halleluja. Androso ianao tsisy asakana anao. Anoatra noho ny mpandresy ianao raha mitoetra ao anatinao. Fanahy ny fahatahorana, fanahy ny fahalalana, fanahy ny fahazava-tsaina, fanahy ny fanoloran-tsaina, fanahy ny fahendrena, fahazadino amin'ny farany, fanahy ny fatahorana an' Jehova. Fanahy ny fatahorana an' Jehova. Halleluja. Filipiana 2:2 dia milaza manao hoe miasa mitahotra sy niovotra. Andao tenintsika miasa mitahotra sy niovotra. Maninona tokony asa mitahotra isika? Tokony hanana fangovitana isika. Baiboly dia miteny sambatra izay matahotra mandrakariva. Ny hoe sambatra dia miteny faly. Manampifaliana ianao. Maninona tsy tanteraka ny fifalianao? Madio ny fatahorana an' Jehova. Tena ho tsapanao misy fahadiovana ao anatinao. Halleluja. Malalaka, mahazo aina. Sambatra izay matahotra an' Jehova, izay matahotra azy. Koa ny ten'Andriamanitra dia miteny fa mila mangovotra foana itsika, mila manana fangovitana, mila miasa mitahotra. Inona ny antony? Raha tianao tanteraka ny famonjenanao, raha tianao tanteraka ny famonjenanao, ty antany ianao, tianao tanteraka ve ny famonjenanao? Tsaka moa tany akavana, tianao tanteraka ve ny famonjenanao? Marina ny Baiboly dia milaza fa misy ny famonjena ankehitriny, misy ny atao hoe fananganananaka ankehitriny ary misy ny fananganana amin'ny ho avy. Izany dia maneho amintsika araka ny teny Jesosy, manamarina ilay teny Jesosy hoe maro no tsoina fa vitsy no fidina. Tsy izay rehetra voavonjy androany fa izay rehetra mahatratra amin'ny faran'o Jesosy. Misy teny amin'ny Baiboly manao hoe mino an' Jesosy Kristy dia vonjena ianareo. Misy teny raha manaiky an' Jesosy Tompo amin'ny vavanao ianao, mino azy amin'ny fonao dia vonjena ianao. Izay miantso ny anaran'ny Tompo no vonjena. Ankehitriny aza dia efa zanak'Andriamanitra itsika, na dia mbola tsy naseho izay toetsika rahatrizay. Marina zanak'Andriamanitra ianao, marina fa zanak'Andriamanitra ianao, fa tsy ny zanak'Andriamanitra rehetra nanaovany fiainana mandrakizay, fa izay zanaka manohy ihany. Oka tahaka an' Jesosy sika zanaka manohy. Ao amin'ny Baiboly dia misy karazana zanaka, zanaka adala, zanaka mani, zanaka manohy. Oka ianao tonga zanaka manohy. Tsy izay rehetra manao tompoko, tompoko, tompoko. Tsy ny fanekenao an' Jesosy ho tomponao, fa ny fanaovanao ny sitrapony. Alleluja. Noho izany, misy ny famonjena ankehitriny, ary misy ny famonjena ho avy. Noho izany tanterao ny famonjenanao.
tsy azo mbola tena atao hoe voafontsy marina ianao. Mety ho voafontsy ny olona androany rapitso, fa be dia be ny mpino tsy voaray raha ho avy Jesosy. Ahoana ny atonga anao voaray? Izay rehetra tonga any an-danitra ihany, izay ihany no atao hoe tena voavonjy izy. Tsy anana ny fahafatesana faharoa fahefana. Ho mpisoron'Andriamanitra izy miara manjaka amin'ny arivo-taona. Tiako mba hanao amen ny anao amin'izany. Halleluja! Mbola matahotra, mbola tsy azo antoka ny ambotry aminao. Satria na mahatonga ny ten'Andriamanitra hiteny hoe nareo izay mijoro tsara tandrema fandrao lavo. Mampitandrina ny ten'Andriamanitra, no voasingitry ny fahotana indray isika. Mampitandrina ny ten'Andriamanitra, fa misy ireo tahaka ny amboa miverina amin'ny laony. Na dia efa manam-pinoana azy ianao dia mety hiala amin'ny finoana. Na dia mety hiala amin'ny fahasoavana. Na dia mety voavonjy azy ianao, mety hiverin-dalana. Lala tokana anao tory ny ten'Andriamanitra. Itsy ny teny hoe miasa fitiavana, miasa fahalemem-panahy. Tsara izany fa hoy izy miasa tahotra sy niovotra ihany. Amen mafy be amin'izany. Halleluja. Tsy mahafaly ny fahavalo ny fahazonao famonjena, zay mahatonga ny Petera hiteny manao ny devoly fahavalonareo dia mandehandeha mierina tahaka liona, mierina mitady izay harapany. Noho izany mila mitana ianao, tany mafy izay nananao mba tsy hisaka ny satim-poninahitra ao. Mila miambina ianao, miambena, miareta tory mba tsy hidirana ireo amin'ny fakam-panahy. Halleluja. Izany teny dika fa tena mila faharetana isika. Voavonjy androany, voavonjy rapitso, voavonjy manaverin Jesosy eny amin'ny rahona. Halleluja. Tsy manota androany, tsy manota rapitso, tsy manota manaverin Jesosy. Miady dia mandresy androany, rapitso miady dia mandresy rapitso, rafaka pitso. Halleluja. Miady niady tsara amin'ny finoana. Halleluja. Rehefa mandresy ianao dia maharitra. Rehefa mandresy ianao tafahory, rehefa mandresy ianao tafajoro, rehefa mandresy ianao voazonao. Zay nomeny Jesosy ianao. Halleluja. Fa ny fomba ahatonga anao ho tafajoro, ho tafatoetra, tsy misy afa-tsy ny fatahorana an Jehovah ihany. Halleluja. Tahotra ny ray, tsy misy hafa. Tahotra sy fangovitana. Ny fatokitena dia tsy tokony ananantsika mihitsy. Ny atao hoe tahotra sy ovitra, tsy fanana fatokitena, fitandremana mpamatorana. Tsara amin'ny fakam-panahy, ka matahotra ny ianao izay manafitohina an'Andriamanitra sy anala baraka ny voninahiny. Amen na satsy amen. Io tahotra io dia tonga antsika alalatrany fa ny fisainana, ny teny, ny antondrehetra manosika ao anaty, ny fihetsika rehetra izay atao dia aseho hiariary eo amin'ny fitsarana. Paoly dia milaza ny amin'ny seza fiandrianany fitsarany Kristy. Korintiana faharoa toko fahadimy andiny fahafolo sy faharaiky ambin'ny folo izy teny. Fa hitsangana eo amin'ny fitsarany Kristy tsika, izay aneho ny zava-miafina sy ny fikasany fo rehetra. Koa amin'ny fatahorana ny tompo izy. Ny fatahorana an Jesosy, ny fatahorana ny tompo dia mahatonga antsika atakatra, alala, afantatra fa ny fiteniko, ny fihetsiko rehetra ary ny antondrehetra manosika ao anaty, izay ny jeren'Andriamanitra. Tsy ny zavatra vitanao, fa ilay antony manosika anao, ny teninao, ny fihetsika rehetra izay afeninao. Ny zavatra rehetra dia hita hianjaanja sy hiariary. Ary izay ny tokony atahorantsika n'Andriamanitra, fa Andriamanitra ilay manam-pahaizana manokana, mahay mampibaribarina fenina rehetra. Matahotra Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Tsy ny fitiavana n'Andriamanitra fotsiny, fa ny fatahorana azy no afaka hiaro anao tsy hiverin-dalana mihitsy. Averiko indray, tsy ny fitiavana n'Andriamanitra fotsiny, fa ny fatahorana azy. Rehefa nanontaniana ity mpanompon'Andriamanitra anankiray Amerikanina, nanana asa fanompoana tena namiratra izy, navita fahagagana, fa sainga latsaka
tamin'ny fahotany fanodikodinana fitsangatsangana izay nitondra azy a nidoboka tany am-ponja. Rehefa nivangina izy dia nanontaniany, pasteur, tao anatin'ny reny rehetrarehetra reny ve dia ianao dia tsy mba tian'Andriamanitra nahoana ianao nanao an'ireny? Tsotra ny navaliny, tena tian'Andriamanitra mihitsy aho izy tao anatin'ny reny rehetrarehetra reny, tena tian'Andriamanitra, fa tsy nananako tsy nanana fatahorana azy dia tena nieritreritra lalina. Tena marina zany, mba fantatrao moa fa ianao manota io dia laza aminareo aho samy mandinika ny tenany, nijangajanga ianao mety nangalatra ianao, mety nifosafosa ianao, fa tao anatin'izany tena tian'Andriamanitra ianao. Ohatra anankiray nieritreritra za dia manao bizoa ny vadiko. Alleloia. Zao mampimeanao zany, nenao tsy tia ataonao zany ke, fa amin'ny fotoana io tsy borosy nify aho. Ao tsara tsika rehetra, avy ninona trondro izay dia avy any tena maimbo trondro aho, malany aho maloto ny tanako dia tonga avy any aho dia bisou séria fa ndana manasandana borosy nify ianao. Dia rehefa nandinika voateny foana aho, alleloia, voateny foana aho dia tena honary ny antony, zany fa tena tia azy. Rehefa tsapako tsy ampy fanajana azy aho, za mahavava be nefa dia avy nihinana trondro tsara ve ianao. Fa rehefa tonga anay izy tena voateny mafy aho dia rehefa tena hoe ny tena marina za tsy ampy fanajana azy. Ny olona anao ianao tian'i Jesosy fa ianao tsy matahotra an'Andriamanitra. Manaiky aho misy miza vily mety latsaka amin'ny fosafosana, fankalana, fitsangajangana, fitsiritana, tena manana fitiavana an'Andriamanitra ianao. Marina zany, marina zany. Ka te ilaza aminao aho, tsy ampy ny fitiavana an'Andriamanitra, tsy ampy hanosika anao hijoro izany tsy hiverin-dalana, fa mila ny fatahorana any Jehova ianao. Te ilaza aminao aho, tsy azo antoka ianao. Te ato fa raha tsy avelanao anjaka, avelao Andriamanitra amboly ny fatahorana azy ao anatinao amin'izay manomboka androany. Zany mahatonga fahotana, zany mahatonga fiemorana, mahatonga antsika tsy mateza satria tsy ampy ny fatahorana an'Andriamanitra. Ny filazany tsara marina tompoko, filazany tsara mandrakizay dia le mitory ny fatahorana an' Jehova. Nisy anjely mitondra filazany tsara, fa tsy niteny izy manao hoe fitiavana an'Andriamanitra ko tian'Andriamanitra, fa le filazany tsara mandrakizay toriana mialohany avin'i Jesosy Kristy dia ny filazany tsara ny fatahorana an'Andriamanitra irery ihany. Manina feno fahotana amin'ny fiangonana, mpitendry manoto, mpampianatra sekolelaty manoto, mpitandrina manoto, manana fahotana miafina. Tsotra ihany, tian'Andriamanitra daholo itsika rehetra, fa firy mba tena matahotra an'Andriamanitra marina. Raha tiany an-danitra ianao, marina ny teny Jesosy sambatra amin'ny madio po fa izy no ahita an'Andriamanitra, fa inona ny tena hahatonga anao hanana fiainana madio? Fatahorana an' Jehova ihany. Terahina ny tompo amin'izany. Jeremia 4:30 andininy 7:20. 7:30. Jeremia 4:30 andininy 7:20. Be dia be milalao am-piangonana ankehitriny. Am-piangonana ianao lozanao mikitika telefônina, ianao tena milaza ny tenanao patron mihitsy ianao. Efa rehefa voa ianao mibabababa, fonjeo Andriamanitra, za te hiteny aminao ary mampitandrina anao zavatra kely fotsiny kitian'Andriamanitra aminao. Babababa sahala milasa adala reny ianao. Amin'ity ty maninona raha mba mianatra matahorany Jehova, tsy hanan-java-mahaoro izay rehetra matahotra azy. Amen sa tsy amen? Tsy hanan-java-mahaory amin'ny resa-bola ianao, tsy hanan-java-mahaory amin'izay fampotana ianao, tsy hanan-java-mahaory amin'izay fitsangatsangana ianao, tsy hanan-java-mahaory ianao, naiza. Eo a tompo, manana olana hoe tahaky nitsy aho hoe tena manana olana mahory aho, fa te hilaza aminao tsy hanan-java-mahaory izay rehetra matahotra azy. Halleluja. Jeremia 4:30 andininy 7:30. Andininy 7:30.
indreny fa 7 dia omeko fo iray sy lalàna iray izy mba hatahorany a lalandava anasoavako azy sy ny zanany mandimby azy amin'ny indrininy fa 7 indro izy angoniko avy any amin'ny tany rehetra izay nandroako azy tamin'ny fahatezerako sy ny fisafoako ary ny fahavinirana be ary entiko any amin'ity tany ity izy ka ataoko mandry fa izay ary izy oloko ary zao Andriamanina dia meko fo iray sy lalàna iray izy mba hatahorany a dao vetsika mba hatahorany a lalandava soa azy sy ny zanany mandimby azy ataoko ao am-pony mba tsy alany amiko Andriamanitra ny anao ny fatahorana azy ao anatiko ao anatinao firy amintsika maniry tsy te hiala aminy firy amintsika maniry tsy te hiala aminy tsy matahiry ny tenanao ianao impiry ianao niezaka hifikitra andeha mahitsy mandeha ny ten'Andriamanitra eto manindrona ny ataonao matsiaro ianao diso fa tsy manana hery mihitsy ianao Andriamanitra dia niteny eto fa te hanasoanao mandrakizay izy ary tiany ianao azy ahoana ny atonga anao dafa toetra mandrakarivo ataoko am-pony ny fatahorako azy izare mba lokatra ny fony mba mety any tompo ny fatahorana azy ao anatiny mba manaiky izany ve ianao tena manaiky izany ve ianao e tena manaiky izany ve ianao diso ny filazantsara toritsika ankehitriny tsy manana tsy maro toerana tsisy équilibre isika dia mifoy ny fitiavana an'Andriamanitra ny fitiavana an'Andriamanitra tompoko dia miaro anao tsy ho latsaka amin'ny fanaran-dalàna taky ny fariseo sy ny fombafomba miaino tsara ve ianao miaino ve ianao e zay daholo Andriamanitra ray be fitiavana izy maro zany mpamela eloka tamin'ny maraintsika dia nitorinany amin'ny famelan-keloka voavelany eloka ao mbola hiveriny ianao dia hibebaka foana ary ilalao ny famindrapon'Andriamanitra fa ny fitiavana dia miaro atsika tsy ho latsaka amin'ny fanaran-dalàna na ny fombafomba fa ny fatahorana an' Jehovah kosa dia miaro anao amin'ny fandikan-dalàna halleluja halleluja ny fitiavana dia mahatonga anao ho tia tsy mandeha ara-pomba ao tsara ve tsika rehetra tsy ambany lalàna ianao fa fitiavana mihitsy no manosika anao fa raha tsy ampy ny fatahorana an' Jehovah kosa ianao tompoko dia ho latsaka amin'ny fandikan-dalàna Andriamanitra dia sady fitiavana izy ray fa zadino fa afy mandevina izy amena sa tsy amena amena sa tsy amena raha lasana vavy amin'ny tompo matahotra Andriamanitra jereo ny elo jereo ny farimy rehetra afo misy roa alina ity amiko aty majereo kely ange ty ohatriny ty majereo kely atao mifasy anankiray ato dia mahita sary iziny tsika eo ary atao mifasy anankiray ato dia mahita sarina lolo ty roa alina ity dia misy fahefana afaka hividiananao zavatra ty amena sa tsy amena mahazo lasopy garnia spécial ty amena sa tsy amena izany meko an'ity zao izy taraiky nareo atena foiky ty eno kely ity tahaka an'ity Andriamanitra fa jereo tsara ity dia tsy manan-kery aminao ao tsara tsika rehetra na te hividy zavatra ary ianao raha ohatra ka sary anankiray fa ny ato ambadika tsisy nininina fa ity sary ity fotsiny ihany tsy mahazo sa tsy mahazo sandoka izay ary izay mahatonga ny raha voavola ohatra nytony dia jerena daholo ny sary ao ambadika sy ambadika ao tsara ve ho an'ny olona tena efa mpandinika dia misy maro ako hoe tena sandoka ity tokony ao daholo ireo sary ireo ary rehefa ao daholo ireo sary ireo dia anam-pahefana iny azo zavatra ianao tahaka izany koa tianao ve Andriamanitra hiasa mahery eo amin'ny fiainanao
tianao Andriamanitra ve hamonjy anao, tianao Andriamanitra ve hanafaka anao, amena sa tsy amena, tianao ve Andriamanitra akasitraka anao, maniry fahitapity aminy ve nao, azadiny okatsika anatona azy, tsy amin'ny fitiavana fotsiny izy fa Andriamanitra matahotra koa izy. Halleluja, halleluja. Mizara mandeha amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Tsy ho azony fiverenan-dalana ianao ary ho voavoly ao am-ponao tanteraka ny fatahorana azy. Tsy rotana ianao, tsy ho lavo mihitsy ianao, ary tsy fanadala ny fahotana mihitsy ianao raha ao anatinao ny fatahorana an'Andriamanitra. Satria ny fatahorana marina an'Andriamanitra dia tsy hoe fadiranova aminy. Misy ny atao hoe tahotra Andriamanitra, vereny tahotra Andriamanitra. Ny atao hoe tahotra Andriamanitra dia mahasahala amin'ny hoe matahotra matotoa ianao, matahotra alika ianao, dia mandositra. Tsy tahotra Andriamanitra fa fatahorana an'Andriamanitra. Ny fatahorana an'Andriamanitra dia tsy le fadiranova ianao. Halleluja, halleluja. Zay zavatra toriko eto, ilay fanahy ny fatahorana an' Jehova dia tsy hoe mahatonga anao ho fadiranova tea, fa manosika anao tsy hanafin-javatra aminy, manosika anao tsy handositra azy. Halleluja. Ny tahotra fadiranovana dia tahaka ny Adamo, satria nanota izy te hanafina an'izany izy, dia ny afina nandositra ny tafany. Fa le tena tahotra an'Andriamanitra dia lenao mihitsy tsy mandositra azy, tsy te hanafin-javatra aminy, ary ny tahotra ao dia ny hanalavitra azy aza. Dia raina ny tompo amin'izany, tsy mandositra an'Andriamanitra fa mandositra ny fahotana. Halleluja. Ary mangororo ianao tsy te hanalavitra azy mihitsy, ny hoe fatahorana azy, fanajana azy, mametaka azo ambony, amena sa tsy amena, manome lanja azy, manome aja azy, amena sa tsy amena, miankoka aminy. Avetsika rehetra ty anontany ianareo ao amin'ity hariva ity, izy aminareo reo ny tena manana fatahorana an'Andriamanitra aloha. Adinio, tena matahotra an'Andriamanitra ve ianao? Raha sendra latsaka amin'ny fahotana ianao, mba manao ahoana ny ororonao? Tena mivaraontsana ve ianao? Raha tsy hanananao zany dia mbola hiveriny eo foana, ary dia ilalao ny fitiavan'Andriamanitra. Amiko Andriamanitra, ny Andriamanitra matahotra, ary averiko foana zany isaky ny mivavaka aho. Ny Andriamanitra dia tsy Andriamanitra fitiavana fotsiny, ny Andriamanitra afo mandevona, ny Andriamanitra tsy mila Andriamanitra tsy atahorako zany aho, tsy mila Andriamanitra tsy matahotra, tsy ilaiko zany. Ny Andriamanitra matahotra. Voaositra Lucifer, fa ty non tsy fatahoran'Andriamanitra dia tsy naharitra izy, lavo izy. Be dia be ny voaositra, be dia be ny voatany, be dia be ny voavonjy, fa raha tsy matahotra n'Andriamanitra ianao, tsy matahotra ny fitsarana ho avy, tsy matahotra ny fitsarana ho avy. Ny fitsarana ho avy arak'ilazany Paoly amin'ny Hebreo dia fototra. Raha te haritra ny trano, miankina amin'ny fototra io tompoko. Raha te hateza ny trano, izy tafidrivotra, fa raha te haritra ny trano, mila tsara fototra. Ny fototra tena fotom-pampianarana Jesosy mamontsy le boky maitso indraindratsy na tsy finanana henan-kisoa na tahaka nitsy na tahaka androa, fa ny tena fototra ho nolazainy Paoly dia ny fitsarana ho avy, fitsarana mandrakizay. Zay mahatonga ny mpino ankehitriny hiasa mitahotra sy ny ovitra. Halleluja, halleluja, halleluja. Manaja mametsaka azo ambony, manome lanja azy, izy no ambony, miankoka aminy. Tianao zay tiany. Inona tsara hoe azafady? Mankala zay hankalaina ianao, manome lanja zay omeny lanja ianao. Halleluja. Zay zavatra hibitsibitsihany dia hibitsibitsihanao koa, zay zavatra hitenenany mafy dia hitenenanao mafy koa. Halleluja,
Andriamanitra dia manome lanja ny fatahorana azy eo amin'ny fiainanao. Raha tena mba ilay olona matahotra an'Andriamanitra ihany. Orina kely dia resaka aminao ny mandrakizay aho, resaka aminao ny lanitra. Izay na lalako zavatra tena tsy mbola fantatro mihitsy hatramin'izay, izay nahatonga nangovotra tena ny Faraontsa. Nahatonga toy izao, lazaiko anao, ny tena nahatonga toy izao, nahatonga tena zanaka pasteur nanao mpitandrina tokana ihany fatahorana antsy ao. Mandalo famaizana mafy aho teo amin'ny fatanorako, izay tena nahalalako, tena nangovitako mihitsy, natsapako izany fahefan'Andriamanitra izany. Andriamanitra rery any manam-pahefana anary ny olona any amin'ny elo, milaza aminareo ao i Jesosy, aza matahotra izay olona mahay mamono ny tena, fa rehefa afaka izany dia tsy afaka manao na inona izy. Matahotra olombelona ianao, matahotra vadinao ianao, matahotra ny tsy matahotra andro, fa matahora izay afaka mamono anareo ary avy eo dia afaka manary anareo any amin'ny elo. Andriamanitra rery any manam-pahefana anary ny olona anankiray any amin'ny elo, ary tsy mitsitsy izy. Raha mamela ny fahotana tahaka an'izay nataon'ny Losifera, ny avinavina ao an-danitra izy, dia ty tsy fahamarinan'Andriamanitra, ary mamela ny lanitra ho potika izy. Izany Kristy maty eo amin'ny hazo fijaliana, anakana ny fahotana rehetra, ary nanome an' Jesosy modely izy, ny fanetretena, ny fanetretena. Halleluja, halleluja. Io ny filazantsara feno ry hava-malala, filazantsara feno. Oka tsy hovaitsika ny filazantsara ny lanitra, okitsika tsy tady filazantsara fitahina foana, fa fitahina, halleluja, ho tahina ianao, amen, amen. Fa raha vao mitory momba fitsaranao avy, fatahorana an'Andriamanitra, ohatra ny gina, ohatra ny reny valala voatango reny itsika, fa tokony orakitsika satria matahotra ny Andriamanitsika. Halleluja, halleluja. Mba jereo tsara maninany amin'ny Isaia toko fahinambenimpolo, fa isan-kilo volana sisa sabata, mihaino tsara venao, mihaino tsara venareo, fa hoentina mivoaka isika. Mivoaka mazavaina ao arino any amin'ny taona hafa, entina mivoaka. Sy toerana izay ivoatsika eo amin'ny lanitra, ary mbola zavatra lalina be io. Dia rehefa nentina mivoaka dia nisokafana ny elo, dia nijery fa maninona moa mbola isa-tsabatso aseho, mihaino tsara ve ianao, ireo ny fatiny mihodina tamiko, ireo ihany ahitanitsy ianao, ahitandrianao, ahita kristianina be dia be ianao, ry ihany, fa maninona no aseho zany, tsy ampy ve ny fahasambarana ao an-danitra. Mihaino tsara ve nareo, mba eritrereto nisy rahalahy anankiray izay nentina tany an-danitra. Rehefa nentina tany an-danitra izy maty izy io, tsy natsiaro teny, fa tena maty dia nentina tany an-danitra. Ary rehefa tao anatin'ny andro maromaro dia nentina sio azy daholo ny tao an-danitra rehetra. Ary tamin'ny farany dia hoy Jesosy tsy maintsy miverina ianao, dia tezitra nalahelo izy, zaho tsy hiverina intsony. Dia nentina tamin'ny toerana anankiray dia sokafina amin'ny voaly, dia rehefa sokafina dia io izy indrainao mivavaka ao anao. Dia rehefa tonga teny amboniny tany izy dia niteny tamin'ny ray, ny antony nampiverina ao izy dia ny tompo nanendry aho mba evangelista, fa izao no teniko aminao dada izy rehefa ohatran'izay mba tonga ny an-danitra ohatran'le tamin'ny teny dia ianao zany mivavabavaka atsony, fa ohatran'ny tsy mety manjary miverina indray aho. Halleluja. Ny olona tonga an-danitra tsy izy te hiverina, halleluja. Fa eno kely aho mety mieritreritsika hoe raha ohatra ka tonga ny an-danitra, raha za mihitsy tonga ary mieritreritra ianao dia tsy hanota mihitsy ianao, fa manontany anareo aho, taiza moa Losifera nanota, taiza Losifera nanota, taiza tao fanatian'Andriamanitra. Mihaino tsara ve ianao, tao amin'ny fanatian'Andriamanitra dia tsika rehetra dia manome tena adala mihitsy ianao, tena lehilahy varamy tsy saina ianao, mipika ianao tena olona adala mihitsy. Olona efa ho an-danitra verangady mbola manota hoy ianao, anga izy ireny ny ampatelo ny anjely. Zay mahatonga an'Andriamanitra tompoko hoe isaky ny voavolana isa-tsabata
dia jerenareo le fatiny le voaozona. Inona ny antony raha fantatrao mba ho apetrany ao anatinao mandrakizay ny fatahorana azy. Halleluja! Raha ny ao an-danitra aza volenany zany isa-tsapata. Tsy mainka ava isika zay mbola ety an-tany mbola tsy fantatra anao voaraina tsy voaraina. Zafaly manenjika fotsiny ianao ihany na manao an'izao ihany fa ianao mba manao ahoana. Atahoran'i Jehova ka mifadiny ratsy. Ahoana ny atonga antsika hifatiny ratsy? Tsy fitiavana izany, tsy ampy izany. Tsy maro toerana, tsy kristiany équilibré ianao. Fitiavana ary fatahorana an'Andriamanitra. Halleluja! Halleluja! Andro faran'izao, andro inona hoe zao? Ina ny afatra nomeny Jesosy Kristy, ny afatra nomeny Jesosy Kristy Matteo 7:22 noho ny habeny tsy fankatoavan-dalàna mangatsika ny fitiavany maro. Noho ny habeny dia ina ny olana amin'izao ny faran'izao? Tsy fankatoavan-dalàna, tsy fanarahan-dalàna. Ko aza variana fotsiny ianao hoe Andriamanitra ray be fitiavana fotsiny izy, fa ny fitiavana dia miaro anao tsy ho tafalatsaka amin'ny fanarahan-dalàna na fombafomba tahaka ny fariseo tonga mpanara-dalàna fotsiny. Miaro anao amin'izany fitiavana, fa ny tena miaro anao tsy ho latsaka amin'ny tsy fanarahan-dalàna dia ny fatahorana an'Andriamanitra. Ny fitiavana miontoka anao tsy handeha ara-bombo. Amena sa tsy amena? Zany io lan Jesosy mamonjy ary antony io mampizarazara io. Lasa mpanara-dalàna fombafomba rahalahy Daody fetim-pampianarana doktrine satria tsy ampy fitiavana. Fa ny fatahorana an'Andriamanitra kosa miaro anao tsy ho latsaka amin'ny fahotana. Zareo mba vonina atahotra an'Andriamanitra. Batisan'ny fanahy masina, batisan'ny fanahy masina dia mivavaka tsika ataovy batisa amin'ny fitiavana. Fa ity ny zavatra anankiray tsy mbola nataonao, vavaka an-dranomaso. Andriamanitra Jesosy ataovy batisany fatahorana anao. Za miteny aminao fa hiaro anao io. Io tena hery, tena hery io. Ingane mba hita lehilahy vehivavy tena matahotra an'Andriamanitra. Maro amintsika vav'Andriamanitra tahaka ny tahinao any Joba, fa Joba. Jereo Joba marina, Joba matahotra an'Andriamanitra. Ingane mba hisy équilibre amin'ny fiainanao. Nanina Solomona nomena zay tsy nangatany, tonga nanan-karena tsisy nanan-karena mihoatra azy. Tsotra nangataka fahendrena izy. Niendra mirapiratra tahaka ny famirapiratry ny lanitra. Fa ny fatahorana an Jehova no fiandoham-pahendrena. Fiandohany fototra. Ny tena fototry ny fahendrena, ny tena fototry ny fahendrena dia ny fatahorana an Jehova. Aloha ny vavahako dia mitodika amin'ny mpitarika rehetra mpampianatra tsikolady izaho mpitandrina izay tongety ianareo ray aman-dreny. Ny tena fitariana, ny fitariana dia ty ianao mitarika ny olonao ho amin'ny fatahorana an'Andriamanitra. Oka tsy ho variana amin'ny tombontsoa ivelantsika, tsy ho variana amin'ny tombontsoa eto an-tany itsika. Raha mitory-teny isika aza entina ny famalitsoa eto amin'izao tontolo izao, afaka manaraka amin'ny prinsipa amin'ny baiboly itsika dia tonga manan-karena ianao. Misy orinasa anankiray any Amerika, izay tena nambinina mihitsy ary manana fikambanana mpanao asa soa. Voatay izy, narary izy indray mandeha ary dia sitrana, ary dia tena mivelatra beran'ny Amerika ny fandraharany. Inona ny antony? Izy dia tsy mpivavaka fa manaraka fotsiny prinsipa amin'ny baiboly. Be dia be azo afaka mitory aminao ahoana ny atonga anao mpanan-karena, afaka mitory aminao ny atonga anao sitrana, ny atonga mety afaka hitony amin'ny fahalalan-tananao, fa tsy antoka andovanao ny fiainana mandrakizay izany. Tsy antoka andraisanao famalitsoa izany. Fatahorana an Jehova dia hisarika anao ho voasitony mandrakizay. Ho avy tsy ela Jesosy, adidiko ny mamonjy anao
Za tsy tory filazantsara amin'ny filana aminao. Fitarianao amampitarika ty nitondranao ho amin'ny fatahorana an'Andriamanitra ihany. Andriamanitra tsy azo vazoazina zay afafiny olona ny tsintsay. Na dia Paoly aza teniteny asiko mafy ny tenako mba ho mangana ndreo nitory tamin'ny sasany aho ka ho lavo. Sary nomena antsika Mosesy rehefa nivadiky na nidika dia inona ny lazainy? Ianao izy tsy miditsy ny tany Kanana. Mosesy dia lehilahy natoky tao an-tranon'Andriamanitra, vereny natoky tao an-tranon'Andriamanitra. Fa maninona natoky tao an-tranon'Andriamanitra izy? Mosesy, ilay lehilahy nahita ny afon'Andriamanitra nidina teo Sinay. Mosesy, ilay nahita ny afony voaka avy ao taberna kely nandoro anadaba sy nabiho teno eo, ary dia natonga azy mangovitra loatra azy izy noho ny fahitana. Ny fangovita natompoko dia mahatonga anao mananganao lehilahy sy vehivavy matoky amin'ny sehatra rehetra ametrahan'Andriamanitra anao. Halleluja! 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 Tonga matoky amin'ny vadinao ianao. Ray aman-dreny tena azo itokisana ianao. Matarika ny maro tonga ny an-danitra ianao. Halleluja! Tireo ny fatahorana an Jehova. Ampianaro ny fatahorana an Jehova. Ako voasariky ny mandrakizay tsika. Ny falim-pitiana ny fombiazana tompoko lasy tompoko vavy. Tsy refesina amin'ny fombiazana hoe tia tany na vita trano na azo katikatiny. Refesina any amin'ny mandrakizay. Tonga ny an-danitra ianao. Zay tonga ny any no vonjena. Zay tonga ny any no vonjena. Amena sa tsy amena? Ho avy tsy ho ela Jesosy. Ivavaka isika. Matahora an'Andriamanitra. Mba matahora ry an'Andriamanitra. Io ny fiandoham-pahendreny io. Na dia tsy hitory anao zavatra be dia be aza tompoko hoe fady zao hoe tsy mahazo manao an'izao hoe tahaka nitsy tahaka ny roa ny fatahorana an Jehova tompoko dia mahatonga anao hijoro ary hivoaka ny tena endrika farany tsara indrindra. Tsara tarehy ny olona matahotra an'Andriamanitra. Mahay mijoro ny olona matahotra an'Andriamanitra. Mahay mipetraka ny olona matahotra an'Andriamanitra. Mahay mamindra ny olona matahotra an'Andriamanitra. Miova ny famindranao. Halleluja! Hainao no mandeha ivelany. Hainao no mandeha ao anatiny. Halleluja! Na dia nipetraka ao an-tranon'Andriamanitra aza. Paoly dia miteny atoroy isy ampianaro azy ireo tamin'ny Timoty ny amin'ny fitondratena mendrika atao an-tranon'Andriamanitra. Na dia ny fipetrahanao anatren'Andriamanitra atao am-piangonana aza dia hafa mihitsy. Amen sa tsy amen? Amen sa tsy amen? Dia laza aminao ny olona tena mahay midera tompoko. Tsy ny olona manam-peo. Miderahan Jehova hozy izy nareo mpanompony rehetra izay matahotra azy. Ny olona matahotra an'Andriamanitra no tonga tena mpidera-piakoka. Maniry teo mpidera venao. Manomana ny Krismastsika, manomana ny Noely, fetsiketsehana tsy fetsiketsehana roa. Dia laza aminareo na mpitendry ianao na inona toerana misy anao, mpampianatra zao ihany manana fatahorana an Jehova fotsiny. Manana fatahorana an Jehova. Halleluja! Hery io! Hery io! Sambatra ianao raha matahotra azy. Na dia laza aminao tsy hanan-java-mao izay rehetra matahotra an'Andriamanitra. Manino ianao tsy mbola mitany monto? Efa nieritreritra an'izany ve nareo? Efa omeny tompo vola be ianao. Ary minao fa misy olona omeny tompo an'izany eto. Fa mba fantatrao inona ny mbola mahatonga an'Andriamanitra miandro fotoana. Raha tsy manana fatahoran'Andriamanitra ianao dia hamotika anao eo. Izay zavatra rehetra mety omeny tompo anao dia hanimba anao. Fatahoranao an'Andriamanitra dia hatonga anao ho tafatsoro. Hatonga anao hanana fihetsika tsara, fahaizana mitantana, olona mahitsy, matoky amin'ny zavatra rehetra. Ho tahiny tompo anenao. Ndao tsika hivavaka. Meo ilay fanany fatahorana anao tompo. Zareo mba maniry an'izany. Ohatran'ny salamangina be any ianareo zany. Zareo mba tian'izany afatra izany.
tena mety aminao ve zany tena mety aminao ve aloha zany za te laza aminao fa mbola hopotika ny fiangonatsika aro rava raha tsy miverina ny fatahorana ny Jehova tady pasteur tena mila lehilahy vehivavy matahotra an'Andriamanitra ary raha ray aman-dreny ianao raha mpitarika ianao sambatra ny olona tarihinao sambatra ary zany koa dia tena tsapa sambatra manana anao ray aman-dreny matahotra ny Jehova atsika hivavaka miangavy ianao mba hitsangana amin'izao fotoana izay masandrato ny tananao anatin'izany feokiry zany dia mivavaka hitsangana tompo masandrato ny tananao andaotsika hiteny ataovy patisa ny fanahy masonao aho andaotsika nandrantantana andaotsika hiteny ataovy patisa ny fatahorana anao a Jehova ataovy patisa ny fatahorana anao aho izy mametraka izany ao anatinao mba hanasoavana ianao mandrak'izay mba hitohizako ny any hanasoavana azy te hanasoantsika ny tompo te hanasoany fiainanao tsy androany any te hanasoanao izy mandritra ny andro fiainanao rehetra fa ho ataoko anatiny ny fatahorana andaotsika hivavaka sandrato ny tananao ataovy patisa amin'ny fatahorana anao atompo tenenao mivavanao zany afaka mba manatatra ny vavakao mafimafy ianao azafady tompoko mba afaka manatatra ny vavakao mafimafy ianao ny matahotra an'Andriamanitra dia manome lanja ny zavatra zay omen'Andriamanitra lanja raha tena matahotra an'Andriamanitra ianao dia omenao lanja izany akaro ny vavakao akaro ny vavakao akaro ny vavakao da tsika hidera azy da tsika nome voninahitra azy Andriamanitra lehibe izy Andriamanitra matahotra izy Andriamanitra mahitsy izy enganety tsy ho tafalatsaka mifandrika itsika ilaitsika Andriamanitra fitiavana tsy manan'Andriamanitra fitiavana tsika dia mety ho latsaka amin'ny famoizam-po mety ho latsaka amin'ny fahadisom-panantenana fa noho ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavana dia afaka miarina ianao afaka mipebaka ianao fa raha tsy manana an'Andriamanitra kosa itsika ary tsy mino tsy mahafantatra ianao fa afa mandevina izy dia hitapohan'ny fahatezeran'Andriamanitra ianao izany andaotsika hivavaka ataovy matahotra anao Andriamanitra aoko anatiko ny fatahorana anao zany noero anao anadio anao any ny fatahorana an Jehova haleluya 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 Andriamanitra satranao izay no niteninao Andriamanitra na dia filazantsara tena mampangidy ety sofinazy izany na dia filazantsara tsy zakany sofin'ny olona maro azy izany indrindra tsy zakany mpino kristianina maro amin'izao ny faran'izao aza izany dia izany filazantsara mandrakizay izay tianao amonjeny satria ny teninao mihitsy ny teny miasa mitahotra sy niofotra mba tanteraka ny famonjenanareo tompo miasa izay mba tanteraka ny famonjenanay ho tanterahanay ny famonjenanay raha lasanabavy amin'ny tompo tsy ny tompo ny hatanteraka ny famonjenanao ianao ny asainy manatanteraka ny famonjenanao ianao ny asainy manatanteraka ny famonjenanao miasa mitahotra sy niofotra ataotsika angataka hitenena amin'ny tompo ataovy mangovitra eo anatrenao atompo tenena fonao rehetra tenena fonao rehetra tenena fonao rehetra aza manaiky latsaka hipolisatra ao amin'ny fahasasaim-poana aza manaiky hipolisatra ho latsaka amin'ny tsy fatahorana an'Andriamanitra aoka tsy hipolisatra ianao ho latsaka mifandrika ka ilalao ny famindrapon'Andriamanitra sy ny fitiavany fa andaotsika hiasa mitahotra sy ny ovitra atanteraka ny famonjenantsika tompo ampio izay atahotra anao ampio izay tompo atahotra anao manampy anay ianao zavatra tsara izany manampy anay ianao zavatra mahitsy izany samy mivavaka amin'ny fony rehetra teneny eo anatreny tompo
teny ny tena ilaiko zany tompo, tena ilaiko ny fatahorana anao Andriamanitra, anampy anao ero anao ahafahanao manao asa tsara isan'andro izany, ahafahanao manao zavatra mendrika eo mason'Andriamanitra sy eo mason'ny olona rehetra izany. Amoaka anao tena endrika mendrika indrindra toa ny rainao, tafamarinana ianao noho ny fatahorana an'Andriamanitra. Ty mbola afaka ho latsaka amin'ny fahotana ihany ianao na dia tian'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra azy, fa hiaro anao tsy ho latsaka amin'ny fahotana sy ny tsy fankatoavan-dalàna kosa ny fatahorana an' Jehova. Madio izany tompo, diovy amin'ny fatahorana anao ny fiaina, diovy amin'ny fatahorana anao ny fiainanay tsirairay avy, diovy amin'ny fatahorana anao tompo ny fisainanay sy ny antony rehetra manosika ao anaty, diovy amin'ny fatahorana anao na ny teny na ny fihetsika rehetra sy atao, dia manolotra ny fiainako anao tompo, mpanomponao aho, olonao aho tompo, ampeo aho feno fatahorana anao. Isaotra Jesosy, tiako tompo anao zay mahafaly anahy, tefeo aho tonga fanakà, omembo ninahitra mihitra, o anao tony vola. Tao veritsika izay, tiako tompo anao zay mahafaly anahy. Ataontsika anao zavatra izay tsy hanafotoinan'Andriamanitra raha eny. Tianao tena iova ho lehilahy sy vehivavy masina, ho lehilahy vehivavy masina, kofeno ilay fanany fatahorana. Mahita ny afona rehetra izy, malala ny apotsy ny loka rehetra izy, mandanja ny vosiny fo izy ary manome antsika araka ny asantsika. Raha nolotra ny fotsika ho azy itsika, ny fatahorana ny Jehova dia manosika anao a, manolotra ny fiainanao tanteraka ho azy, ho tapany izy ny tompony fahefana rehetra eo amin'ny fiainako eo amin'ny fiainanao. Tsy anao izay tiantsika atao, anaiky ny fahefana. Ino ny foko atolotra anao, alasana vavy malalo amin'ny tompo any, tena miangavy anareo a amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny mampitoroteny any. Ny fatahorana an' Jehova, ny fatahorana an' Jehova. Ino arena ho a, ino arena ho anao. Ny fatahorana an' Jehova mandraisana anao, andova ny lalina, hitahiry anao tsy very-dalana mandrafety Jesosy. Tahorana Saotra Jesosy noho ny fanampinao manokana tamin'ny rivaidina, ahafahanay nitorona, ahafahanay nianatra ny afatahorana anao. Anao anosika izany fanao masonay toena ao anatinay atany fahatsiarovan-tena dia afatahorana anao izany. Alleluia, samy mazoderana. Tiako mba hiderany tompo isika amin'ny fatahorana azy amin'ny fontsika rehetra. Alleluia! Zay mataotra azy mitera azy, ny
tena fifoazam-panahy, ny tena fifoazam-panahy dia ny fananana fatahorana an Jehova. Amen sa tsy amen? Efa miverina fifoazam-panahy ity manao maso miara-mahitsika tadidio tsarovo zao toroteniko zao zao no alalana fa miverina fifoazana Jesosy mamonjy. Zao no alalana fa tonga ny farahorana manomboka miaina fatahorana an Jehova ny maro. Raha miresaka izy ny kely dia misy teny ao rahalahy manao hoe izay natahotra an Jehova dia samy resaka tamin'ny namany avy dia nisy boky nosoratana dia ho avy aho dia hianatra azy tahaky ny fiantrany ray izy, tahaky ny fiantrany ray ny zanalahy izay manompo azy. Andaontsika hanompo an'Andriamanitra amin'ny fatahorana azy. Manaiky an'izany ve ianao? Tahitompana isika rehetra anatitra fanatitra sy ny ampafontsika alohan'ny amaranantsika ny fotoana. Miangavy lehilahy lehibe rehetra mba hanara-peo sy rehetra matahotra an Jehova dia midera azy amin'ny fo rehetra, manolotra ny tsara indrindra ho azy. Oka tsisy kilema ny zavatra tongotra ho an'ny tompo. Zay tena tsara indrindra mandritra ny andro fiainako. Averina indray ianao tompo. Miangaventsika rehetra mba hitsangana amin'izao fotoana izao Berpulang satu. Si kalian sebenarnya menangkap kau. Sami menangkap tanah Noah. Sufkranum nenaran Yesus ane. Yaro Noah neis. Ifibra Noah neis. Ifataura nasene. Yaro Noah. Naisa lala nadia Noah. Wow. Sanin siapa? Itar jasa beri. Haleluya, haleluya. Semalutina, semasuru ini bila yerna. Ina fa iskat serara yang bila isanya. Dotsken turak yang sannya. Ito pamaranan na Diyos kayo tura kong san Asan ratu mitana nawa O kawit no misandro mayer Sinisan Tena Sumatsuri Nilan yerna Anu anayat chani Sotan Jesus, sotan. Manmetikan om nenaran Jesus yang buang ina. Itiner nodu, biava kawanau, matiu. Fokat sisinya nenau. Haleluya. Semalutina, sematsuri. Matki Monta nama irto piaro na utsianoti Ifate na matawa tana de manke no yaro nawi Pantat toko Visa
Fizanyakina aminao. Teneno mafy hoe lasa ao an-trany ho feno fiadanana. Dia Jesosy io, Jesosy io, raisureni tanako, asilazanao. Arovitra loka Jesosy, arovy aty an-dalana izahay. Ofizay atratralay taonjo, andrasana lay hita iny. Mba mbola viantsika faly, ity ao azilaozanao. Mbola lafika niny afraio, utody aninao ny anaran'i Jesosy. Utody anao tanora, utody anao rakidy, utody anao ranavavy, utody anao. Utody any Israela iaby. Dahil pagvavaka isika, tenen'ileo akaikinao aloha, sa fikorana amin'ny anaran'i Jesosy.